Salamo, tonga soa eto mikasy science. Androantsika hianatra anamboatra site internet tsy mila manana fahalalana be. Voalohany, midira ao amin'ny site Free CSS. Ao no maka modèle site internet ary afaka modifietsika izy rehefa avy eo. Tiany lien ao amin'ny description, ataovy copier-coller eo amin'ny navigateur fampiasainao. Rehefa tafiditra ao amin'ny site antsika dia mahita karazana modèle maro be. Azo isafidianana tsara. 285 nisany modèle gratuit hiditra amin'ny lista fahaefatra antsika ary isafidy site iray za. Ity ohatra nalaiko. Kitihana eto amin'ny download mavomavo eto ary automatique ny téléchargement. Aingana ilay izy satria tsy mavesatra ny fichier. Rehefa azontsika ilay izy dia hidirantsika ary atao ny extraction. WinRAR ny logiciel nampiasaiko. Sokafintsika ny dossier ary safidintsika ny index.html. Ohatran'izao ny endrika an'ilay site internet. Ndeha no jerentsika kely. Tsara endrika be ilay site internet ary ezahantsika ovana daholo ireto zavatra ireto. Rehefa nahazo an'ilay site modèle isika dia mila manana code editor mba ahafahantsika manova ireo soratra sy ireo sary amin'ilay site modèle. Ny Sublime Text no éditeur de code ampiasaintsika. Ao amin'ny description ny lien de téléchargement. Ity izy ary ataovy copier-coller fotsiny. Verina tsy navigateur isika dia anao copier-coller. Rehefa tafiditra amin'ilay lien dia kitihana eto amin'ny download ary miandry 15 secondes fotsiny. Avotoka ireto publicité ireto. Rehefa tapitra 15 secondes dia kitihana eto amin'ny download Sublime Text. Automatique ihany koa ny téléchargement ary maivana ilay logiciel. Ity ilay logiciel Sublime Text hidirantsika ary ataontsika ny installation. Exécuter en tant qu'administrateur, next et install. Efa nataoko moa ny installation avy dia sokafintsika ilay Sublime Text. Ohatran'izao ny endrika an'ilay Sublime Text. Ndao ary araka anova an'ilay modèle sika manomboka ao amin'ny épisode 2. Misaotra betsaka.